Miarabantsika tsy avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny mofinaina isika amin'ity alahady maraina ity. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola miantombonandro indray tombon-taona ihany koa ahafahantsika mandray ny hery avy aminy. Alohanderantsika ny mofinainan'io dia vavakisika. Tomboandriamanitra eo misaotra anao izay fa menao tombontsoa lehibe indray amin'izao maraina izao dia ny ahafahana mandray ny teninao. Mitaiza anao hiaraka aminay eto anjava izany mba hitoetra am-ponay ahafahanay mahazo toky ny amin'ny tontolo andro izay hoatrehanay anio. Anao aloha lalana amin'ny zavatra rehetra, akaroka ny teninao, ahatonga anay ho voarafitra, hanana ny toe-tsaina sy ny fanoloran-tena fanaraka ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe vato voapaika ao amin'ny tempolony. Ilaina amin'ny Isaia 30:9 manao hoe koa Jehova dia mbola hiandry manjam-pamindrany fo aminareo, ary mbola hitoetra any amin'ny avo izy mandram-piantrany anareo. Fa Andriamanitra ny fahamarinana Jehova, sambatra izay rehetra miandry azy. Amen. Natao an'ny olona rehetra ny filazany tsara, ary izany dia ampikambana ao amin'ny fiangonana ny lehilahy sy ny vehivavy samihafa, na teo amin'ny fiofanana ny raisiny izany na ny toetrany sy ny fomba fisainany. Ny vahoakan'Andriamanitra dia manana fiantsoana ambony sy masina. Solontenan'i Kristy izy ireo. Izao ny antsoin'i Paoly ny fiangonana tany Korinto manao hoe no amasinonao amin'i Kristy Jesosy, olona voaantso sady masina. Petera indray nilaza manao hoe taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Vato voapaika nentina avy any tendrombohitra no nanaovana ny tempolin'ny Jiosy. Ka ny vato tsirairay dia efa samy sahaza ny toerana andrafetana azy avy, ary efa voapaika, voakosoka tsara, vita sedra talohan'ny nitondrana azy tany Jerosalema. Ka rehefa tonga teo amin'ny vato rehetra dia nizotra, tsy nisy feom-panjaka na tantanana ny tao-trano. Io trano io dia maneho ny tempolin'Andriamanitra ara-panahy izay ivondronan'ireo fitaovana avy amin'ny firenena sy ny fiteny ary ny olona samihafa. Ny saranga rehetra na ambony io na ambany, na manana io na ory, na varam-piaranarana io na tsy nandalo sekoly, tsy misy izay singa tsy miaina ka mendrika tantanana na fanjaka. Vato velona avokoa no nangonina hivoaka avy any amin'izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny fahamarinana. Ilay mpandrafitra lehibe, Kristy izany, ilay tompon'ny tempoly no mipaika sy manalama azy ireo ka manao azy ho mendrika ny toerana izay nametrahana azy ao amin'ny tempoly ara-panahy. Rehefa vita io tempoly io dia ho tanteraka amin'ny lafiny rehetra ho figagan'ny anjely sy ny olona rehetra, satria Andriamanitra ny mpamorona sy mpamboatra azy, Andriamanitra ihany koa ny mpandrafitra, Andriamanitra ihany koa ny mijery an'ireo fitaovana rehetra entina andrafetana an'ilay tempoly, ary Andriamanitra ihany koa no manamboatra sy manova ireo rehetra fitaovana mety ho tsy tomombana ho tonga tomombana, satria sarobidy amin'Andriamanitra tokoa ny zavatra rehetra. Dia hoy ny Tompo aminao amin'ity maraina ity, ianao dia tsaroa fa taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba ilazanao ny hatsaran'ilay niantso anao hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Amen. Ny Tompoandriamanitra eo misaotra anao izay amin'izany fitiavana izay posako aminao aminay izany, na dia tsy tomombana izay, ianao kosa manaiky handray anay, hanova anay, hanefy anay, ary ihany koa handrafitra ny tempoly masinao. Tompo, meo anay ny fikirizana, meo anay ny faharetana, ary meo anay ny finiavana anaraka anao. Anaran'i Jesosy, amen. Sarovinao ilay mpanao anazy.
Alleluia.